Salama daholo. Tonga soa indray tamin'ny pejy CTMata. Androany tsika jery ny momba ny atao hoe Binance na hoe Binance. Raha ohatra ianao efa tanatin'ny tontolon'ny crypto dia possible efa nampiasa na maheno foana hoe Binance. Androany aho omeko guide complet nareo momba ny fampiasana ny Binance. Mialohan'izay manasa anao hamaky ny tout avertissement sur les risques en termes trading na investissement. Mizaraiko anaky enina ny videontsika androany dia ny voalohany fantarintsika aloha inona exactement ny atao hoe Binance. Dia raha ohatra hoe fantatsika izany hianatra antsika hoe ahoana ny famoronana compte amin'ny Binance. Dia avy eo tsika mijery ny fomba fisécurisena compte. Ny Binance moa izany resaka plateforme fanaovana échange crypto sy portefeuille électronique koa izany. Dia manoloan'izay hijerentsika hoe ahoana ny fomba fanaovana dépôt na fametrahana vola any amin'ny Binance. Dia raha une fois tonga ao ilay vola hijerentsika koa avy eo ny fomba fanaovana retrait. Farany aho omeko conseil anareo fanaovana sécurisation tsotsotra aty amin'ny Binance. Inona moa izany ny atao hoe Binance na Binance? Ny Binance araka ny teneniko teo dia plateforme voalohany maneran-tany amin'ny resaka fanaovana échange na fanakalozana crypto-monnaie. Be dia be ny service proposeny fa ny basika ihany aloha ny jerentsika amin'ity vidéo ity. Dia ny voalohany fanaovana achat sy vente ny crypto. Dia ny faharoa fanaovana trading na fanaovana échange na crypto-monnaie. Izy moa izany manana produit be dia be. Matetika ny spot izay ametrahantsika crypto dia avy eo ny contrat futures izay anaovantsika trading avec levier. Dia izy moa izany anisany antsoina hoe plateforme centralisée, izany hoe centralisé amina société anankiray ny données rehetrarehetra na ny exchange rehetrarehetra atao. Ankoatran'io misy koa antsoina hoe décentralisé izay réagir directement any amin'ny blockchain tsy mandalo antsoina hoe intermédiaire. Donc izany raha ohatra hamorona compte amin'ny Binance nareo ny zavatra mila ananana aty amin'ny voalohany dia ny adresse mail valide, izany hoe ahafahantsika mandray email avy any amin'ny zareo indrindra amin'ny resaka code na verification. Dia avy eo ny numéro téléphone, ny CIN na ny passeport moa izany na ny permis de conduire. Ito izao donné tamin'ny Convico tamin'ny juillet 2025 izay ahitantsika ny distribution na volume na échange na crypto-monnaie any amin'ny contrat spot, izany hoe contrat réel izany. Dia tsikaritra fa Binance aloha izany hatreto no mitana ny laharana voalohany satria hanao amin'ny 40% latsaka ny anazy ny volume na transaction ny échange na crypto-monnaie maneran-tany dia atao any amin'ny plateforme Binance. Izany hoe izany izy izany no leader aloha izany hatreto terme na volume na transaction. Ankoatran'ireo be dia be ny azo ampiasaina raha ohatra ka misy te hanokatra compte hafa nareo na koa tsy mety ohatra ny any amin'ny Binance dia afaka atao koa ny mamorona any amin'ny MEXC izay militana laharana faharoa fahatelo ny get.io. Ahoana izany ny famoronana compte aty amin'ny Binance? Fahita ny zavatra tena ilaintsika izany voalohany raha ohatra miditra aty amin'ny tontolon'ny crypto dia manana antsoina hoe portefeuille. Jerentsika androany ahoana ny fomba famoronana compte any amin'ny Binance. Misy lien napetraka amin'ny description an'ity vidéo ity. Izy io izany lien d'affiliation. Cliquenareo lien io dia miredirigenareo automatique mankany amin'ny site-ny Binance. Fa par contre misy bonus izay zarain'ny Binance amin'izao $100 en terme na frais de trading izany izy io omena anareo gratuitement raha mampiasa an'ilay lien d'affiliation. Fa afaka ataonareo koa manao recherche any amin'ny Google hoe Binance dia anareo mamorona compte amin'izay fotoana izay nareo mamorona compte tsotra, izany hoe tsy mahazo bonus. Fa raha ohatra te hahazo bonus nareo cliquena fotsiny le lien en description ao dia mahazo an'io $100 io nareo. Fa par contre misy condition angatahany izany hoe raha vao vita ny compte mila manao verification d'identité anatiny 7 jours. Izay mbola jerentsika avy eo ahoana ny fomba anaovana an'io verification d'identité io. Dia avy eo mila manao dépôt $50 anatiny tapa-bolana izany. Jerentsika koa avy eo ahoana ny fomba fanaovana dépôt aty amin'ny Binance. Dia raha ohatra hoe vitanao daholo izay étape izay mahazo an'ilay $100 ianao izany raha mampiasa an'ity lien d'affiliation ity izany. Dia après an'izay mangataka izy adresse mail. Adresse mail anao personnel izany apetaka eto dia cliquena ny next. Dia raha vao vita izay mandefa code izy any amin'ny adresse mail anao dia tapena eto ilay code. Tadidio fa expiré io code io afaka 30 minutes. Donc izany mila jerena alohan'izay ny ilay code dia ampidirina eto. Raha ohatra izany ny paozin'ilay mail alefan'ny Binance confirmena fa hoe tena anao marina ilay adresse mail dia atao copier-coller fotsiny ilay code d'activation. Après an'izay mamorona mot de passe ianao dia cliquena ny bouton next. Raha vita izay dia félicitations fa manana compte Binance ianao izany.
Après an'izay rehefa créer ny compte afaka se connecter amin'izay zany ianao, fa ampidirina fotsiny ilay adresse mail anao ty zany sy mot de passe. Zay zany dia tafiditra amin'ny compte Binance ianao. Nefa tadidi ho fa raha vao tonga ao ianao mila sécurisena io compte io. Zay zany no jerentsika zao zany. Zavatra atao voalohany manao ny antsoina hoe KYC na ny vérification d'identité. Izy zany obligatoire aty amin'ny Binance. Dia ny voalohany téléchargena ny CIN na ny passeport. Dia indray zareo mangataka ny antsoina hoe vérification faciale na hoe manao selfie. Ankoatran'izay tsara koa ny activena natao hoe double authentification. Dia ny tena tsara moa zany ny couple authentificateur. Miditra amin'ny site ny Binance ianao cliquena ilay antsoina hoe vérification. Raha vao fois cliquenao iny redirigenao aty amin'ny page mangataka an'ilay pièce d'identité. Raha vao fois vita izay miandry fotoana kely ianao, mety vetivety eo, mety elaela kely arakaraka an'ilay approbation amin'ny Binance. Dia normalement mahazo email anareo hoe vérifier ny compte-nao. Raha vérifier ny compte-nao ahoana indray zany fomba fanaovana dépôt any amin'ny Binance. Misy méthode anankitelo reto teneniko reto. Ny voalohany zany raha ohatra manana carte visa dia afaka atao zany manao dépôt na koa possible afaka manao virement raha manaiky an'izany ny bankenao zany. Après an'izay afaka atao koa mampiasa ny antsoina hoe dépôt par mobile money. Ohatra amin'izany ny volana ny Orange Money. Izy io zany misy ny antsoina hoe Binance peer to peer trading zay ao izay ho jerentsika avy eo ahafahanao manao dépôt directement à partir ny mobile money zany. Par contre mandalo io ny antsoina hoe revendeur any amin'ny Binance. Donc mila atao prise en compte koa zany ny frais de transfert aty amin'ny mobile money sy ny cours de change izay proposé ny revendeur. Afaka atao koa zany manao dépôt crypto directement any amin'ny compte-nao sur Binance. Fa par contre mila mitandrina amin'ny resaka réseau na hoe blockchain. Zany hoe zany tokony fanaraka foana zany ny blockchain ampiasaina, sinon possible ho very ny crypto anao zany raha ohatra tsy mitandrina. Zavatra atao zany mankaty amin'ny site ny Binance aloha dia cliquena ilay bouton achat crypto. Amin'ny exemple ny antsika aty zao hiesaka antsika hanao dépôt à partir ny carte visa. Jerena voalohany zany inona ny devise ampiasaina dia inona ny crypto tiantsika hovidiana zany. Izy ohatra ny antsika zao ataontsika hoe euro. Dia avy eo ny crypto USDT valeur-na 100 euro. Dia choisissena inona ny moyen de paiement ohatra hoe visa. Après an'izay cliquena ilay bouton hoe achat. Raha vao tonga ao mila omena ilay information momba ilay carte visa-nao. Ohatra hoe ny numéro-na carte, ny date d'expiration sy ny sisa sy ny sisa. Manaraka raha ohatra hoe hanao an'ilay dépôt par mobile money indray ianao na par crypto cliquena ilay bouton déposit ary ambony ary. Dia omeny soit ianao soit manao an'ilay peer to peer par mobile money soit manao dépôt direct crypto. Dia ny antsika moa zany ataontsika aloha ny peer to peer trading, zany hoe hanao dépôt direct à partir ny mobile money tsika. Dia misy an'ito interface ito mivoaka izay ahafahanao mahita an'ireo revendeur any amin'ny Binance. Dia tsara zany jerena voalohany aloha inona ny moyen de paiement anaovanao an'ilay achat. Dia ohatra hoe cochena ilay M-vola na Orange Money arakaraka ny izay mety aminao. Dia mila précisena inona ilay crypto tianao atao dépôt any amin'ny compte-nao. Ny antsika zao USDT no nataontsika dépôt. Ankoatran'izay mila verifiena ny cours de change izay proposen'ireo revendeur. Satria tsy mitovy ny cours de change chaque revendeur. Dia avy eo ary à droite ary cliquena ilay bouton achat. Une fois tafiditra ao ianao mila précisena ny montant tianao hanaovana achat. Dia eto mila verifiena ny montant minimum izay takin'ireo revendeur. Ohatra ny antsika zao 500 000 ariary ny tsika atao dépôt, izay équivalent amin'ny 110,08 dollars. Raha ohatra ka vonona hanao an'ilay paiement dia cliquena ilay bouton achat. Fa ny principal izy zany tokony miresaka foana ianao amin'ilay revendeur na dia any amin'ny Binance ary. Dia tsara zany antivazana message ilay revendeur hoe ohatra hoe salama saika hividy USDT ohatra.
Fa par contre zany efa midéclenche zany le ordre d'achat de mila approuver-na fotsiny zany fa tsara mila mamaly lay olona vao approuver-na lay ordre d'achat. Ny anahy moa zany tia version démo donc annuleko zany anahy ny ordre d'achat. Fa ny anareo zao atao iny dia alefa am'le numéro ny ilay montant 500 000 ariary de aveo débloquer-ny Binance ilay USDT anao avy any amin'ray revendeur. Zay zany ny momba ny fanaovana achat par mobile money. Raha anao dépôt direct sur crypto mandeha amin'ny déposit de cliquena lay déposit crypto. Ny zavatra atao voalohany mila fidina hoe inona ny crypto tianao atao dépôt. Ohatra hoe ny antsika zao USDT. De aveo mila précisena inona ilay réseau ampiasaina. Afaka mividy ato anao na io Binance Smart Chain na blockchain hafa. Rehefa vita zay de mahazo an'ilay adresse anaovanao dépôt ianao zany. De soit scanena io QR code io na atao copier-coller ilay adresse alefa amin'izay olona anao an'ilay dépôt. Une fois ary vita ilay achat dia mahazo crypto ianao. Ny zavatra mety ataonao koa ny manao ny antsoina hoe échange crypto contre crypto. Raha anao an'izay échange ianao mankaty amin'ny trade ianao de cliquena ilay bouton spot. Aorianan'izay mipoitra ity interface donc tsy recommandeko mihitsy zany ity interface ity raha ohatra ka mbola samby ianao mampiasa ny Binance. Fa plutôt mankaty amin'ny bouton trade de midina aty ambany hoe convertir block trade. Une fois anao tafiditra ao misy an'ity interface ity izay ahitanao crypto anankiroa, zany hoe ny voalohany ilay crypto de départ tianao atao échange ho lasa an'ilay crypto anankiray zany. Ohatra ka ny antsika zao USDT ho lasa Bitcoin. De fenoana fotsiny ilay montant tianao atao échange de vérifier ny cours d'échange. Afaka atao koa zany mitady crypto hafa ankoatran'ny Bitcoin raha ohatra hoe tianao hovaina ilay izy zany. Ohatran'ity zao ny USDT tiantsika avadika Ethereum. Il suffit zany fenoana fotsiny ilay change zany de cliquena ilay bouton échange. Fomba fanaovana retrait indray contraire fotsiny amin'ilay zavatra nataontsika teo. Zany hoe au lieu de hanao achat tsika de manao retrait. Amin'izay fotoan'izay ny crypto indray no atakalontsika ho lasa ariary de alefa aty amin'ny compte-tsika. Farany omeko conseil vitsivitsy sécurisena compte aty amin'ny Binance. Ny voalohany araka ny resantsika teo activer foana ilay double authentification sy ny antsoina hoe notification par mail. Ny zavatra faharoa tokony atao misy zavatra zany tokony afenina tsy omena ny olona n'iza n'iza. Voalohany amin'izany dia ny identifiant-nao any amin'ny Binance de aveo ny code izay alefan'ny par mail na message. Ny adresse mail anao aty amin'ny Binance koa zany tsy tokony aseho vahoaka zany fa indrindra ny mot de passe. Ankoatr'izay mba evitena n'ilay phishing vérifier foana ny site web hoe binance.com alohany hampiditra login sy mot de passe aty amin'ny Binance satria be dia be ny site fosika zany nefa alefanao any ny adresse mail anao sy ny mot de passe anao. Ny Binance moa zany antsoina hoe plateforme d'échange centralisé. Donc normalement tokony spécial anaovana échange fotsiny zany ilay plateforme zany fa tsy tsara zany tehirizana crypto amin'ny maha plateforme centralisé zay zany. De raha ohatra ka te stocker crypto ianao somary à long terme, tsaratsara kokoa zany any amin'ny wallet décentralisé ohatra hoe ny Trust Wallet na ny MetaMask. Fa raha ohatra hoe tena vola be ny ampiasainao aty amin'ny crypto tsaratsara kokoa indray ny mampiasa ny antsoina hoe hard wallet. Ohatra amin'izany ny Ledger zany. Ankoatr'izay tsara manao recherche foana alohany hanao an'ilay action zany. Araka ny avertissement-ko tamin'ny voalohany vidéo ity zany tsy conseil en investissement. Izaho ary zahay tsy responsable amin'izay zavatra ataonareo any zany. Zay indray zany ny vidéontsika androany. Raha ohatra hoe nahaliana anao ity vidéo ity manasa anao hanao j'aime, hanao partage. Ohatra hoe misy zavatra tianao antaniana aza misalasala mametraka fantaniana amin'ny commentaire. Mankasitraka daholo.